Sotra n'Andriamanitra isika ao anatin'ny fafana mifampitotro-bavaka koa manasanao ampitiavana ary fa hanatanteraka izao fiombonam-bavaka izao isika. Raha tsara indrindra izay any an-danitro rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, misaotra anao zahay, mankasitraka anao ny amin'ny fafanay mbola mitondra eo anatrehanao amin'ny kalalana ny antom-bavaka izay tiana indrindra Tompo ny hananana antoka famelan-keloka, antoka ihany koa ahafahana miaino izao vavaka izay tanterana izao. Ny namanay Alisia izay mangataka manokana ny mba hananana izy mivady ao an-tokantrano fahasalamana, mba ho kasiana manokana ny ara-pahasalamana izy ireo, satria miteraka fahasahiranana indrindra eo amin'ny fifandraisana ara-pitiavana aza ny rarin-tsaina lalina izay miseho anatin'izany tokantrano izany. Tompo malalo ianao mahafantatra ny tsipiriny fa mangataka manokana izy mba homenao hery ahafahana miatrika izany olana izany, ary ampinao ihany koa ny fiainam-pitiavan'izy ireo, idiranao an-tsehatra, ampinao, homenao toe-po sy toe-tsaina afaka mampitombo ny fahaizana mifandray ka izy vokany tsara anie zany Tompo eo amin'ny tokantrano mpanomponao. Ny endrika tsy fahasalamana rehetra izay ateraka zany rarin-tsaina lalina izany dia ianao no hampahery, ianao no hanome fo matoky anao tanteraka. Totram-bavaka ihany koa izay satria manana faniriana ny mpanomponao mba ahita asa ahafahany miara-mifanohana ao anatin'izany tokantrano izany, koa ho tanterahanao anie zany Tompo no ny habeny indra-fo sy fitiavana, fahasoavana avy aminao, ary indrindra ho fijoroana vavolombelona amin'ny fahatsaranao sy ny fikarakaranao ny tokantrano. Anaran'i Jesosy Kristy. Amen.